miarahana daholo tsika manaraka ny madimaso androany somary miteny moramora kely zay satria efa tonga ato ny mady reporter avy amin'ny faritra 2 première vague no hitantsika androany a dao jerentsika vetivety ny formation. Études ataony sciences naturelles dia sady acteur koa izy no animateur. Passion jeux vidéo manao basket Facebook musique. Dia ny fomba nanana ny madimaso zany sendra nanao sortie miaraka tamin'ny namany izy dia misy namany efa nafantatra an'ilay madimaso dia izy nanazana mahakasika ny madimaso dia avy eo izy miditra tao amin'ny page ny madimaso tamin'ny fandefasana vidéo fanaovana j'aime sy commentaire zavatra andraisan'ny sociale. Ny formation madimaso ty ho lasa mpikambana raikitra ao amin'ny madimaso ary ho lasa journaliste matiany. Niloka izay nampanantenana koa ny andrasany dia miandro surprise avy amin'ny madimaso izy dia mba ho lasa mpiasa raikitra atao amin'ny madimaso. Eo asany aka soa tena mahaliana anareo ohatra hoe nandeha teny an-dalana tao anatina formation ohatra ohatra menanao tournage teny an-dalana dia zavatra nanetikitika sainao misy olona menimena ohatra teo akaiky teo dia inonino nahaliananao tampoka dia ino nahalianao kalazany efa ao anatin'ny boka mady reporter amin'ny telefona Android anankiray. Tonga anazy voafidy ony mazoto nandefa vidéo mamaly commentaire tamin'ny FB dia mananteny izy raha vita ty formation ty azo asa madimaso aby solon-tegnany antenina koa izy amin'ny région roatra mangoro famanino ianano voafidy izy satria zany navitiky nanefa ny vidéo sy naefa nafeny fekifeky dia fahatelo zany natao zany ina zavatra andrasanao amty formation madimaso ty dia namany zany mba hahafantatra bebe kokoa ny madimaso mba hahafantatra bebe kokoa ny tanjona tian'ny madimaso ahatongavana. Madimaso aloha tsy hoe mitady olona afaka hiasa amin'ny madimaso fa mahatsonga ireo olona tena hoe manana traikefa teo aminazy vidéo resaka fandraisana anjara fakasitrana dia izy ary natsanga